Antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Raisiko fifaliana manokana ho ainy miaraka amintsika eto amin'ity fandaharana ity amin'ity androany ity. Ny lohahevitra izay ho arahantsika mandritra ny 5 andro dia manao hoe fahaiza ny finoanareo. Fa aiza ny finoanareo. Luka 9:5-20 tapany faharoa. Fa aiza ny finoanareo. Mino ary mpiaino malala fa anaraka tsy tapaka izany fandaharana izany ianareo dia teny fampahirezana avy amin'ny soratra masina. Ary inona fa izany teny fampahirezana izany dia ampahery antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao ary hitondra vokatra mahafinaritra eo amin'ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Dia tsika hamaky teny anankiray ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny Luka 5:2-20 ka hatramin'ny 5:20. Luka 5:2-20 ka hatramin'ny 5:20 dia ovaka itsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsambokely Jesosy sy ny mpianany ary hoy izy taminy: andeha isika hakeny ampitan'ny farihy, dia lasa izy. Ary noho ny nandeha ny sambokely dia azo ny torimaso Jesosy. Ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy ka mila ho feno rano ny sambo, ary saika nahita loza izy ireo. Ari nanantona izy dia namoha azy ka nanao hoe: tompoko, tompoko, maty izahay. Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano, ary dia nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy: aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe: iza moa ity no mandidy ny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany? Dia anotrika ny lohantsika hivavaka isika raha makafaka izany tenin'Andriamanitra izany ary hisintona lesona. Hivavaka isika. Rainay izy any an-danitro. Ho amasinina mandrakariva neny anaranao. Amin'ity androany ity Tompo, raha amakafaka ny teninao dia aoka ianao no ametraka ny teny eo amolotry ny mpanomponao izay ampita izany. Ary izahay izay mandray ny teny koa Tompo dia aoka neny fonay sy ny sainay mba ho tahaka ny tany lonaka ka hitoerany teninao. Dia aoka ny fanahinao no hitaro-dalana anay amin'ny marina rehetra. Tonononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny lohatenintsika amin'ity androany ity dia manao hoe iza moa ity. Iza moa ity. Izay no lohatenintsika amin'ity androany ity. Ny hevi-dehibe izay ho jerevantsika zany amin'ity androany ity dia ny hoe ny fiarahantsika amin'i Jesosy na ny fianoantsika an' Jesosy amin'ny marimarina kokoa dia tokony hitondra finoana eo amin'ny fiainantsika. Maro ny fanandramana efa nataontsika, maro ny toriteny efa rentsika, maro ny tenin'Andriamanitra izay efa novakitsika sy ny ainantsika, fa anjarantsika no mametraka fanontaniana hoe manahoana ny akon'izany, manahoana ny finoana entin'izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ao amin'ny Romanina 12:17 dia hitantsika hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha miaino ny tenin'Andriamanitra tsika, miaino an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika dia tokony hitondra finoana eo amin'ny fiainantsika izany. Dia iverenantsika ilay toko sy andinina izay novakitsika teo, tantara izy io, seho an-javatra. Andeha ho fakafakaitsika izany tantara niseho tamin'ny andron'i Jesosy Kristy izany. Ny teboka voalohany hitantsika ao anatin'ny toko sy andinina io dia maneho toe-javatra. Maneho toe-javatra izany tantara izany. Inona moa ny toe-javatra niseho tamin'ny fotoana io? Ny toe-javatra voalohany dia ny hoe niseho tao amin'ny fotoana anankiray ity tantara ity. Andro anankiray no nisehon'ny tantara.
Ny toe-javatra faharoa dia niondrana atsambokely Jesosy sy ny mpianany. Niondrana atsambokely Jesosy sy ny mpianany. Zay zany ny toe-javatra niseho tao anatin'ity fotoana anankiray ity. Ny teboka faharoa hitantsika indray eo amin'ny toko sy andininy io dia mahita baiko isika. Jesosy nanome baiko ny mpianany. Inona ary zany baiko nomeny Jesosy ny mpianany zany? Dia hoe andeha isika ankeny ampitan'ny vary. Nanome baiko ireo mpianatra Jesosy ary nandeha ny mpianatra. Raha mijeritsika zany eo amin'ny tapany faharoa dia hoe lasa izy ireo nandeha niaraka tamin'i Jesosy niampita tamin'izany rano izany ny mpianatra. Andeha niondrana atsambokely lozistika. Ny teboka fahatelo hita ao anatin'ny toko sy andininy izay avy novakitsika teo ihany koa dia ny hoe nisy toe-javatra sarotra niseho. Rehefa nandeha ilay sambokely niondrana atsambokely Jesosy sy ny mpianatra dia nisy toe-javatra sarotra niseho tao. Inona ilay toe-javatra niseho? Voalohany, azo ny toromaso Jesosy. Natory zany Jesosy. Ny toe-javatra faharoa niseho sarotra dia nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy. Io tafio-drivotra io zany dia karazana ataontsika hoe reny hoe tadio na ataontsika hoe tempête. Ary rehefa viteny amin'ny tany izy io dia nidina nakeny amin'ny rano zany tafio-drivotra izany. Ny toe-javatra sarotra fahatelo dia hoe nila ho fefika ny rano, fefiky ny rano ilay sambokely azafady. Nila ho fefiky ny rano ilay sambokely. Ary ny toe-javatra fahaefatra sarotra izay nolalovany ireto mpianatra ireto dia hoe saika nahita loza izy ireo. Betsaka ireo toe-javatra sarotra nolalovan'izany mpianatra, ireto mpianatra ireto raha mijery isika. Kanefa raha jerevantsika dia hoe ity toe-javatra sarotra niseho ity dia tsy hoe zavatra niseho fotsiny teo amin'ny tontolo manodidina fa avy amin'Andriamanitra mihitsy. Jona 1:1-4. Raha mijeritsika eo amin'ny Jona 1:1-4 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: fa Jehova nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Mitovitovy tamin'ny ilay tafio-drivotra tamin'ny andron'i Jona io tafio-drivotra io. Tovy zany ireo. Zany hoe tsy toe-javatra niseho fotsiny vokatry ny toetrandro fa kosa toe-javatra izay Andriamanitra no nahatonga izany. Rivotra mahery teo amin'ny ranomasina izany. Raha mijery isika amin'ny Apokalipsy 1:20 dia mahita isika teny ao amin'izany teny izany hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Toe-javatra mbola ho avy. Dia milaza fa any aoriana any zany, ao aorianan'ilay ataontsika hoe fifaran'ny tantaran'ity tany ity dia isy ilay Jerosalema vaovao dia ao aorianan'izay dia hoy izy hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao zany dia tsy misy ranomasina intsony. Tsara ny hanompiantsika n'izany toe-javatra izany. Fa teto zany ilay ranomasina dia nitondra olana ho an'ny mpianatra, nitondra fisamboara voaran'ny toe-javatra ny ranomasina. Raha mijeritsika ao amin'ny Salamo 7:1-2 dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe zava-poana ho anareo ny mifoha maraina sy ny alipandry ka homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana, izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Eto zany le torimaso izay nahazon'i Jesosy dia maneho endrika ara-panahy, maneho endrika zany izy io hoe fahatokisana an'Andriamanitra.
Ny toromaso zany dia mahatoky an'Andriamanitra. Mpianatra nefa teto dia hitantsika ny toe-javatra izay nataon'izy ireo. Donc jerevantsika hoe inona indray ary toe-javatra izay nanjo azy io. Salamo 7:15. Izaho nandry ka natory, ny fo aho satria Jehova no manohina. Mbola manamafy zany fa ny toromaso dia maneho fa matoky an'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa matory. Salamo 4:7. Andry amin'ny fiadananao ka dia atoro miaraka amin'izay satria anao Jehova no mampitoetra ahy, mitokana irery tsy manana iah. Ny toromaso dia maneho fa tsy manana iah ianao, matoky an'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanao. Izay no endrika asehony. Raha iverenantsika ilay tantara niseho teo amin'ny mpianatra sy Jesosy, dia mahita ihany koa tsika teboka faefatra fa nanao fangatahana ny mpianatra. Inona ary zany fangatahana nataon'ny mpianatra izany? Nanantona an' Jesosy ny mpianatra dia namoa azy. Dia nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, Tompoko, maty izahay. Raha mijery ao amin'ny Marka 4:7-7 tsika dia hafakely ny fitantaran'ny Marka raha oharina amin'ny fitantaran'ny Lioka. Ao Marka 4:7-7. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoa azy izy ireo mpianatra io ka nanao taminy hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao hafatesana izao? Eto zany dia samy hafa izy. Ary amin'ny bokin'ny Lioka dia milaza hoe maty izahay, Tompoko, Tompoko, maty izahay. Fa eto amin'ny bokin'ny Marka dia miresaka indray izy hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao hafatesana izao? Raha alalinina midika teny fototra nefa io teny io dia miresaka izy ireo hoe tafiditra ao anatin'ilay toe-javatra Jesosy. Ary ny mpianatra zany rehefa teny tany Jesosy dia hoe maty isika. Izay zany le izy rehefa dinihana midika teny fototra zany hoe maty isika, sady Jesosy koa zany tafiditra ao anatiny io. Efa raha nijery isika dia hoe Jesosy naninona? Natory Jesosy. Natory Jesosy satria Jesosy matoky ny rainy izay any an-danitra. Ary izany toetra nananan'i Jesosy zany no tiany nampitaina tamin'ireo mpianatra ireo, kanefa moa iarahantsika mahita fa tsy tao anatin'ny mpianatra izany toetra nananany izany. Teto zany dia nangataka ny herin'Andriamanitra ireto mpianatra ireto satria izany no tsy ampy teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ny teboka fahadimy ao anatiny toko sy andininy io ihany koa izay tsara songadina dia ny hoe fahagagana. Nisy fahagagana izany tao. Nitsangan Jesosy, izay zany le fahagagana tao. Rehefa nitsangan Jesosy no teneny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano dia nitsahatra izany. Tonga tony tsara ny andro. Teto ny zavatra niseho dia izao. Tsy maiky Jesosy ny hamahany olona mpianatra, fa ny nahamaiky an' Jesosy dia ny baiko ny toe-javatra izy, ny baiko ny zava-boahary Jesosy. No teneny mafy, teto zany dia hoe ny teny mafy, entitra, ny rivotra sy ny onjan-drano izy dia nitsahatra, dia tony tsara ny andro. Rehava malala mahafinaritra izany tantara izany satria mitondra hery ary azo antoka fa hitondra finoana ho antsika ao anatin'ny tebiteby sy ny ahiahy sy ny olana maro isan-karazany izay lalovantsika eo amin'ny fiainantsika. Salamo 7:7-8 azafady dia ny andininy 7 dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ianao manapaka ny fisavoan'ny ranomasina, raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. Andriamanitra Jesosy Kristy dia afaka mifehy ny toe-javatra tahaka ny fehezany ity tany ity, tahaka ny fehezany tontolo rehetra izay namboarin'Andriamanitra dia voafehany. Izy no manapaka ny savoniny ranomasina.
Raha jerevantsika koa ao amin'ny Salamo 7:100. Salamo 7:100 ny andiny 7:20 sy ny 7:20. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe: dia nitaraina tamin'i Jehova ireo rahory, ka nampiala azy tamin'ny fahaterena izy. Nanono ny rivotra mahery izy, ka nitsahatra ny onjan-drano. Ain'Andriamanitra ny mifehy ny toe-javatra teo amin'ireto mpianatra. Teboka 9 izay tsara hotrindriana indray ao anatin'io tantara io, ny teboka 9 ho tsindrintsika dia ny hoe nisy fanontaniana nanindrona ireto mpianatra ireto. Ny fanontaniana nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra dia hoe: aiza ny finoanareo? Aiza ny finoanareo amin'izao toe-javatra izao? Fanontaniana somary manindrona, ary araka fitentsika moa dia hoe misy tsindrim-paingotra ao anatiny ao, ary nanindrona ny mpianatra izany. Aiza ny finoanareo ao anatin'ny toe-javatra tahaka an'izao? Ry hava-malala, tsika olombelona ihany koa dia maro ny toe-javatra mandalo eo amin'ny fiainantsika, ary matetika maro ny olona, raha teo amin'ny fiainako manokana fotsiny izao zao dia maro ny olona nefa niteny ana rehefa tena mandalo fotoan-tsarotra, efa kivy, ary indraindray tsy hitako intsony ny lalana ivoahana. Dia betsaka ny olona tsaroko mihitsy fa efa nihoatra ny ataontsika hoe 5 ny olona no niteny ana hoe: aiza ny finoanao pastor? Aiza ny finoanao? Na dia mbola tsy mpitandrina aza tamin'izany fotoana izany dia miteny ny olona: aiza ny finoanao? Mampahery. Tsy hoe fanontaniana manindrona fotsiny izany fanontanian Jesosy izany, fa fanontaniana mampisaintsaina ary fanontaniana mamoa ilay finoana izay efa nataon'Andriamanitra ao anatintsika. Ao Marka 4:30 dia izao ny ambaran'ny fitantarana nataon'i Marka. Aroa izy taminy, Jesosy io, tamin'ny mpianatra: nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Eto izany dia nametraka fanontaniana Jesosy. Niaraka tamin'i Jesosy ireo mpianatra ireo nandritra ny fotoana lavalava, fa tsy nitondra finoana ho azy ireo ny fiarahana tamin'i Jesosy. Ary izay no nahatonga Jesosy nametraka: aiza ny finoanareo? Ny finoana tamin'ny lasa, ary amin'izao toe-javatra miseho ankehitriny izao, aiza izany finoanareo izany? Aiza ny finoanareo izany? Ry hava-malala, ry mpiaino malala, tokony rehefa eo Jesosy, rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra sy miaino izany isika, ary mivelona amin'izany tenin'Andriamanitra izany, dia tokony hiala ny tahotra ao anatintsika ao. Tokony hiala ny fisalasalana. Indraindray dia ireny tahotra, fisalasalana dia mitondra aretina eo amin'ny fiainantsika. Lasa miteraka aretina maro isan-karazany iray. Kanefa eo mihitsy ny tokony anehoantsika ny finoantsika amin'ny fanarahantsika an' Jesosy Kristy. Mipetraka amin'ny fanontaniana, hafiriny ianao izay no niaraka tamin'i Jesosy. Manahoana ny finoana anananao rehefa tojo toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainanao ianao? Salamo 4:7-9. Salamo 4:7-9. Andriamanitra no azo sy hery atsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany no tsy atahorantsika. Na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Andriamanitra no aro sy hery atsika, ry mpiaino malala. Luka 7:7-8. Luka 7:7-8. Kanefa raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Izany fanontaniana izany no apetraka Kristy amintsika tsirairay avy. Ny teboka farany ao anatin'io tantara io dia hoe fanontaniana feno fahagagana. Raha jery an'ilay mpianatra izany tsika dia natahotra izy ireo, ary tsy vitany natahotra fa gaga izy ireo, dia nametraka fanontaniana izy ireo, fanontaniana feno fahagagana.
Inona ny fanontaniana napetraky ny mpianatra? Iza moa ity? Nametraka fanontaniana izy. Iza moa ity miantso an' Jesosy? No mandidy ny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy. Zany. Niaraka tamin'i Jesosy ireo mpianatra ireo. Fa zao izy ireo vao tena nametraka fanontaniana hoe iza moa ity? Tsy fantan Jesosy zany hatramin'izay. Teto anefa Jesosy dia nanome ny valiny ilay fanontaniana, io fanontaniana io, ao amin'ny Luka 7 ny 15 ka hatramin'ny 20. Valiny ny fanontaniana ao amin'ny Luka 7 15 ka hatramin'ny 20 hoe iza moa ity? Ary raha nivavaka tao amin'ny manginginy Jesosy sady teo aminy ny mpianany dia nanontany azy izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa? Dia namaly ireo ka nanao hoe Jaona mpanao batisa, nefa ny sasany kosa nanao ho Eli, ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy izy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao hoe ianao no Kristin'Andriamanitra. Ry hava-malala, ety ampamaranana, tiako ny ianao antso amintsika tsirairay avy. Rapitso dia ho tohizantsika ny fanazavana n'ilay toko sy andinin'ny farany teo. Manasa anao indray zany Rapitso anaraka ity fandaharana ity. Manasa anao anaraka izany fandaharana izany. Aza adino ny fotoanantsika. Fa ny antso tiako atao amintsika tsirairay avy dia hoe betsaka ny olana, betsaka ny zavatra manahirana eo amin'ny fiainantsika izay aseho amin'ny alalan'ny rivotra mahery eo amin'ny ranomasina, izay indraindray mila anafitra ny sambokilitsika ny rano aterak'izany ranomasina izany, ary indraindray very hevitra isika ary mila hiteny hoe maty isika manoloana ny toe-javatra. Fanontaniana petraka amintsika dia hoe hafiriana moa no fotoana efa niarahanao tamin'i Jesosy. Ary mametraka fanontaniana aminao Jesosy hoe aiza ny finoanao manoloana an'izao toe-javatra izao. Impiry ianao no efa namaky ny tenin'Andriamanitra? Impiry ianao no efa naheno ny feon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny? Mino aho fa amin'ity androany ity dia ho foazon'Andriamanitra ao anatinao indray ny finoanao. Ka ninona toe-javatra lalovanao dia hahita finoana eo aminao Jesosy. Tay anao any Jesosy, hivavaka ho anao ara-sitraka ao amin'ity androany ity. Jesosy malalo, sotranao no miteny mampahery, teny na dia misy fanontaniana manindrona azy ao anatiny dia mamohana indray mba hanana finoana velona. Raha sitraka ao Tompo, vonjeo amin'ny tsy finoanao izay tamin'ny lasa, ary engane izany teninao izany dia hitondra finoana ho anay tsirairay avy. Ka ninonino olana, toe-javatra manahirana eo amin'ny fiainanay sy ho atrehanay dia aoka ny finoana nananay anampy anay fa ho tratranay izany tanjona izany. Rehefa miaraka aminao izay Jesosy eo dia ho azonay antoka fa ho tafita eny amin'ilay ony izahay ary ho tonga soamatsara. Ampio izay mba tsy hanana tebotebo-tsony eo amin'ny fiainanay, tsy hanatahotra rehefa miaraka aminao, fa ho tratra ny tanjona izay rahanay manana aminao. Tonononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.